telo volana sy 13 andro ny gouvernemanta KOLO Roger taorindreo fitakiana maro samihafa sy nitsikera miatra amin'ny gouvernemanta namaly ny prime ministre androany fa tsy mbola hiditra amin'ilay resaka fanovana ministra raha ny mpanao gazety nilaza ny ministra mpanjakana Rivo Rakotovao androany fa tsy hiala noho ny hevitra tsy mitovy. Diakatra araka amin'ny 7.7 miliara ariary ny fandaniana ataon'ny fanjakana raha ny voarakitra ao anatin'ny tetebolam-panjakana na sy mpantsiana izany hoe any amin'ny 7.2 ny fiakaran'ny vola ampiasain'ny fanjakana io. Eo amin'ny fanatanterahana amin'ny politika be ny fanjakana isan'ireo mena lanja ny sehatra sosialy sy ny fanamboarana na fanarenan'ireo fotodrafitrasa tafiditra anatin'izany ny fandraisan'ireo mpampianatra fram miisa ray alina isa. Trateka mitandro filaminana tany Fianaratsoa Irana Vincent Augustin Sola raindany amin'ny resaka kidnapinina eto Antananarivo. Mbola tratra teny aminy kitapo fasian'ireo vola angatahiny 20 tapitrisa ariary ny tambiny angatahiny motora sy fiara R21 no fitaovana ampiasainy ary trano iray any Ambojanahary Antehiroka no fanafenan'ireo alainy ankeriny. Any ivelany raharahany Proche-Orient manaiky ny amitsarana ny ady ny Israeliana io arivo io hatramin'ny 9 ny toerana ny maraina teo lasibatra ny sekoly iray any amin'ny firenena Nkambana tao avaratry Gaza miditra amin'ny andro 17 ny ady eo amin'ny tafika Israeliana sy ny Hamas tafakatra 70 no maty 30 amin'ireo ankizy avokoa ireo sivily hatrany no hiarany herisetra. Ny andindin'izay avy hatrany. KOLO ASEM manolotra anao ny clé du bac deuxième vague. Fanala farany atriana ny fanadinana bac A, C, D, G2 Pro, G2 Techno, G3 fidirana sabotsy 2 Aogostra. Misokatra ny fisokatana anarana ho an'ny mpianatra rehetra na ao anatiny na ivelan'ny volom-panagazana ASEM. Clé du bac atolotry ny KOLO ASEM no fanala hidiny fahombiazana. KOLO ASEM Analakely, Vaovao, Nivato Tsoro Mandidy, Moramanga, Matonazaka, Sambava, Antala, Antsirabe. Téléphone 22 345 38. Manitra sy mandroatra reky izy na tsy salambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony MAC sady mampalefaka ny hoditra. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony MAC. Vovon-tsavony MAC, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Dapifelina trano iarabanantsika rehetra ny tokantranoany manaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny KOLO TV amin'izao amin'ny 7 sasan'izao asaina renao anarak'izany hatramin'ny farany. Mikasika ny vaovao amin'ny lafin'ny politika no anokafantsika an'ity fampahalalam-baovao ity. Volavolan-dalàna misy 12 no ampelatana ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Androany no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana nisy olombavim-bahoaka izay natrehan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Na izany aza mangataka fivoriana tsy ara-potoana hafa ny filohan'ny anteny miram-pirenena noho ny tsy fahampiany 12 andro amin'ity fivoriana ity. Fanedadina iarahantsika amin'ny Nandriana Johnson. Tsy ara-potoana ny fivoriana nataon'ny solombavim-bahoaka nanomboka androany. Tamin'ny folora sy sasany vao tonga tsikelikely tato amin'ny efitrano fivoriana ireo solontenan'ny gouvernemanta raha toka tamin'ny folora no tokony nanomboana izany fivoriana izany. Ny fifidianana ireo isolontenan'ny anteny miram-pirenena eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana. Ny lalàna mifehy ny tetebolam-panjakana taona 2024. Ny volavolan-dalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana. Volavolan-dalàna mifehy ny filan-kevitra ambonin'ny fitsarana. Volavolan-dalàna mandrindra ny fisolohan-tenan'ny fanjakana na ny représentation de l'État. Volavolan-dalàna momba ny orinasa izay andraisan'ny olo-pirenena anjara na ny société à participation publique. Volavolan-dalàna momba ny trosa-panjakana sy ny trosa izay antohan'ny gouvernemanta mivantana. Volavolan-dalàna mahakasika ny fandaniana sy ny eloko mikasika ny volam-panjakana. Volavolan-dalàna momba ny fonds de commerce. Volavolan-dalàna momba ny société commerciale. Volavolan-dalàna momba ny aviation civile internationale.
Raha ny voalaza ny lalam-pandrenina dia 10 andro aorian'ny fahatongavany ety amin'ny anteny miram-pirenena ny lalàna fehizoro va ho azo andraisana fanapahan-kevitra. 2 amin'ireo 12 tonga ety Tsimbazaza nefa no lalàna fehizoro. Ny lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana sy ny lalàna mifeny fanavaozana na fanitsina ny filan-kevitra ambony ny fitsarana. Tsy ho tratra amin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity noho izany ny fandaniana ireo volavolan-dalàna roa ireo. Tsy maintsy hiditra amin'ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana vaovao indray ny gouvernement aoriany izao hatrehany ny solombavim-bahoaka izao. Na izany aza, anao izay ho avany ny fahefanam-panao lalàna raha ny fanazavany ny filohan'ity androm-panjakana ity. Faraka ny fieritreretanay aloha dia nisan'ny tena tokony mahamaika hodinihina dia mahakasika ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 2024 satria araka ny voalazako tamin'ny kabary teo dia hitantsika fa sahirana mihitsy zao amin'izao fotoana zao zany ny fotoanam-panjakana satria le teti-bola teo bola tamin'ny tetezamita zany dia efa namany hoe tsy afahana mihetsika ka raha lany zany io dia mba afaka miroso amin'ny dingana hafa indray fotoanam-panjakana. Ankoatra ireo dia asa mbola tsy maintsy hiandry ny anteny miram-pirenena ihany koa ny fandaniana ny lalàna ifeny fifidianana. Raha ny fanazavany ny ministry ny antany dia efa eo am-pelatanan'izy ireo ankehitriny izany volavolan-dalàna momba ny fifidianana kominaly izany. Andrasana ny fandaniana ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana ve ny fanomezana izany ny solombavim-bahoaka. Ezakilan'izay tery vaimanta kosa ny fandaniana ny lalàna izay ataony ny anteny miram-pirenena raha ny fanazavany ny solombavim-bahoaka iray androany. Fivoriana ara-potoana izay teo tsisy ninona mihitsy vitsikely mihitsy ny volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernement. Tsy ara-potoana indray dia ireo PDB ireo fa asa angambany hoe tsy maintsy avoizina angamba zany le 20 andro. Io mety io mantsy 20 andro azo avoizina fa raha ireo lalàna PDB ireo aloha dia mahita ny tenako fa ho sarotsarotra ihany hatramin'izao mbola tsisy tonga eto aminay na ray ako. Hatramin'izao ngena nefa lay fa firy takila firy ohatrohatran'izay nge ny olana teto na tamin'ireny le fitsipika anatin'ireny ngetrarehetra ireny le zavatra lava be dia ohatran'ny lefa tamitamoka daholo. Tsy maintsy hamoana didim-panjakana kosa izay volavolan-dalàna tafiditra ao anaty lahadinika raha nitatitra ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenany. Aorian'ny 12 andro izany vao afaka hianoka ny teti-bola sy hiasa araka ny didim-panjakana amin'izay ny ministera isan-tsokajiny sy ireo rafitra mandrafitra ny androm-panjakana rehetra. Tsy mbola vonina ny anolotra ny lalàna mifeny fifidianana kominaly ny fitondram-panjakana mipetraka hatrany ny aya ny amin'ny mety atotosana izany fifidianana izany mialohan'ny faran'ny taona 2024. Etsakilana nefa maro ireo lalàna hita fa tokony tsy mbola atao lahara-pahamehana na ampidirina ameny ny lahadinika amin'ity fivoriana tsy ara-potoana fahadimy ity. Aravetrany ary ny fanadihadiana miaraka amin'ny Erinirina Rabary. Nandrasan'ny maro vahaolana amin'ny famoahana ilay volavolan-dalàna hifeny fifidianana eto amintsika ny fianambe-pirenena no karakarainy ny ministeran'ny antany ny faraka amin'ny 20 sy ny faharoa amin'ny 20 ny volana jolay farany teo. Tsy izay nefa ny zavan-tranga ny sinita ihany koa etsy an-daniny efa manary toky. Tsy namaritra daty intsony ny amin'ny famatanterahana ny fifidianana. Fa nodikodinan-dresaka ihany no nataon'ny ministry ny antany androany raha nanontaniana ny mikasika izany. Ka efa natolotra ny anteny mera izy dia asa moa ny biro maharitra manomboka androany tolakandro dia ho hitantsika eo ny toyny. Tsy mbola fantatra aloha izany hatreto hoe rahoviana no andalo eny amin'ny anteny miram-pirenena ity lalàna mikasika ny fifidianana kominaly ity. Nanamafy ny filohan'ity androm-panjakana ity androany fa tsy mbola fahavononan'ny gouvernement no antony tsy mahatonga izany eny amin'ny anteny miram-pirenena. Ny parlementaire ny tompona ampitokoa voalohany fa ny mpanolotra ny lalàna dia miainga avy any amin'ny gouvernement zany. Zay ngamba ny senity ny mahavaly an'izay fampanena izay. Mbola miandry indray aloha zany ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity. Miandry ny fahavononan'ny gouvernement sy ireo mpitondra amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ireo lalàna 12 izay efa fantatra fa tsy ho voadinika ao anatin'ny 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ity ka tsy maintsy hidirana fivoriana hafa indray. Andrasana ny fahavononan'ny gouvernement apiditra ilay volavolan-dalàna ao anaty lahadinika. Raha ny fanazavana ny men'ny senita omaly, mbola manana hatramin'ny 30 aogositra ny gouvernement hampandaniana izany raha tiana atao amin'ity taona ity ny fifidianana. Tsy mbola atoato ny fanoloana ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta KOLO Roger, tsy hiala ihany koa ny minisym-panjakana Vaovao. Taorian'ireo fitakiana maro samihafa sy ny tsikera miantra amin'ny gouvernemanta nambali ny Prime Ministre androany fa tsy mbola hiditra amin'ilay resaka fanovana ministra. Nanao ny heviny ihany koa ny ministra ny fanajariana ny tany izay isan'ny voatonona manokana amin'ity resaka ity. Erinirina Rabary.
telo volana sy 13 andro ny gouvernemanta KOLO Roger raha mitaha amin'ireo mpitondra ny fanesy teto tsapa fa izany sarotra ny fanerasarana indrindra ny ministera tamin'ity repoblika faefatra ity. Teny amin'ny antenimieram-pirenena ohatra efa indroa taona no nanambana tamin'ny motion de censure na ny fitsopaham-pitokisana. Vetivety ihany koa dia ny fanenjana tamin'ny mpanao gazety ny gouvernemanta tranga izay nahatonga ny mpanara-baovao tsotra ilaza fa tsy mahatanitsikera ny gouvernemanta. Na dia tsy mahavita mivondrona aza ny mpanohatra treto ka samy maka ho azy somary nanome endrika ratsy ho an'ny fanjakana ireny raharaha Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel ireny ary nahitana fa ny mpanao gazety hatreto no arofanina tokana mamefy ny fitondram-panjakana. Nilaza ny heviny momba ny fanapahan-kevitry ny gazety tsy hamoaka ny momba azy ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao androany. Nilaza izy fa tsy hiala no ny hevitra tsy mitovy. Tsy manana vary aminao fa za mbola miasa zao. Zay mbola miasa fa tsy olana koa samy manana ny heviny dia zay samy fanaja amin'ny heviny dia zay fotsiny zay ngamba momba ny fa tsy asiana polémique zany samy manana ny heviny sy ny eritreriny fa tsy olana zany tsy asitsika olana mihitsy zany fa zay ny heviny dia zay zany dia za mety manana ny hevitra hafa dia fanaja amin'ny hevitra fotsiny dia zay ihany. Raha mbola ato tsy ahazo fahafahampo ny sindikahan'ny mpanao gazety tsy lara-pahamehana ny fanoloana ny mpikambana amin'ny gouvernemanta manoloana ireo resaka mandeha sy fitakiana samihafa ireo nazava ny valitenin'ny Prime Ministre KOLO Roger io maraina io. Fohy ny valitenin'ny Prime Ministre sarotra ny nanontany azy androany noho ny firaisan-kina tsy namalin'ny patron de presse ny fanasana iaraha amin'ny sakafo maraina nataony androany teny Mazoarivo. Ratsaivina ny fametram-pialana na ny fanoloana ny minisitra Rivo Rakotovao sy ny talen'ny kabinetra Henri Raparinjaka no notakiany ny sindikahan'ny mpanao gazety. Maro ireo haino aman-jery no ny fanaraka fa tsy hamoaka ny vaovao-mpanjakana raha tsy mivaly io fitakiana io. Manakiny anao fanambaram-panana indray ny solombavam-bahoaka rehefa nanontaniana androany miandry ny ordonnance fampiarana avy amin'ny fitsarana afo momba ny lalam-pandrenana izy ireo ahafahany manao izany. Adefitra teo aloha teo ny toerana anatanterana izany fanambaram-panana izany eny amin'ny Bionkosa eny anivony ny fitsarana afo momba ny lalam-pandrenana. Raha ny lalàna 30 andro aoriany nandraisan'ny toerana eo anivony androm-panjakana ny mpiasa-panjakana iray no tokony anao izay fanambaram-panana izay ho an'ny solombavam-bahoaka manokana dia efa dila ny daty fetra tokony anaovana izany. Asa miandry avy hatrany ny HCC arak'izany ny fandaniana na ny fanitsiana ilay ordonnance mifehy ny fanambaram-panana ny solombavam-bahoaka vatany vao tafajoro ary avy hatrany rehefa nampanazavana. Marina tokoa voalaza atao anatin'ny ordonnance iny fa le ordonnance mihitsy no miandry le validation avy any amin'ny haute cour constitutionnelle amin'ny contrôle de constitutionnalité na mifarany tokony izy zany tokony mivoaka toato iny androany amin'ny herinandro ity dia aorianan'izay zany hita hoe inona ny tena tapaka farany amin'izy dia zay vao miatra daholo amin'izay ny anina ao anaty zay rehetra ao anatiny io moa zany dia ampiarina. Natao fotsiny izy hoe fanaraka amin'izay tena constitution misy sy ny hoe fomba fiasa ty hoe ny rafitra amin'ny hoe maleo tena ny antenimera fa tsy mifampiankina amin'ny mpanatanteraka zany dia izay no natao mihitsy hoe narafitra hifanaraka tsara amin'izay rafitry ny fitantanana zay le izy. Mangataka ny fahaleovan-tena noho izany solombavam-bahoaka eo am-panatanterahana ny asany tafiditra ao anatin'ny ladinky amin'ny fivoriana tsy ara-potoany antenimieram-pirenena ity ny fifidianana ny solon-tena ndreo solombavam-bahoaka ao anatin'izany HCC izany. Fa amin'ny lafiny vaovao afaka kosa indray miteraka adiefitra ny andin'ny faharoapolo ao amin'ny lalàna mikasika ny ady atao amin'ny cybercriminalité nilaza ny tompony andraiki-panjakana androany fa hojerena manokana ny fanitsiana eo andin'ny faharoapolo io. Miendrika ho fanalam-baraka ny famoahana caricature fanagadrana 2 taona hatramin'ny 5 taona sy lamandy hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary no sazy miandry andreo minimandika eo andiny io. Fa noatoanana ny asa fanaova gazety izany ary fanakatonana akolaka ireo gazety raha ny fanazavana nomendreo mpanao gazety. Ary vetrara ny fanaditiana mikasika an'izay. Voarara ny famoahana ireny sary ireny rehefa hiatra ny lalana mikasika ny ady atao amin'ny cybercriminalité. Tsy vitan'izany fa sarotra ihany koa ny fahamaliana amin'ny solombavam-bahoaka na hifanazavana hevitra amin'ny manam-pahefana iray fa mety hampiditra ponja vetivety. Raha variana tamin'ny famolavolana ny lalàna mifehy ny serasera ireo mpanao gazety no laniana teny amin'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mikasika ny ady atao amin'ny cybercriminalité ny 2020 ny volana Jona lasa teo.
lalàna izay everiny ministeran'ny fitsarana fa mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny ifehezana ny fioarapefy atao amin'ny alalan'ny tranokala. Na solombavam-bahoaka ary betsaka ny tsy nahalala ny fisiny iny lalàna iny, betsaka ihany koa tsy namaky hoe inona avy satria manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany misy andininy 270 le lalàna dia resaka fanasaziana mpanao gazety rano fotsiny no ao anatin'izay, zany hoe tsisy ady hevitra tamin'ny député amin'ny antenimieram-pirenena kory aza tamin'izay tamin'ny fotoana nandaniana azy fa avy hatrany dia nolaniny. Ilay lalàna ve entina amoretana tokoa ny asa fanaovan-gazety satria raha ohatra ka diffamation c'est injure no anenjehana azy dia fampidirana ponja sy amande miopapana no entina anasaziana azy, miendrikendrika ny fanakatonana ankolaka ny orinasa fanaovan-gazety ary intimidation ny mpanao gazety zany. Araka ny voarakitra ao anatin'ny andininy 20 no lalàna mikasika ny ady amin'ny cybercriminalité io, fanagadrana tranomaizina 2 ka hatramin'ny 5 taona ary fandoavana lamandy 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary, ny sazy miandry ireo izay manala baraka olom-panjakana, fitsarana, mpitandro ny filaminana eny hatramin'ny mpiasam-panjakana. Manoloana an'izany, miteraka ady-hevitra ny famoahana ireo caricature sy ny sary any amin'ny tranokala. Ka ny tsaratsara aminareo dia manatona ny ministre ny justice satria tany ny aingana izy iny. Ny azo lazaina anareo fotsiny raha ny article 20 mikasika azy iny dia ohatrany tsy mifanaraka loatra mieritreritra antsika amin'ny code de la communication amin'ny dépénalisation des délits de presse dia amboarintsika zay. Toy izao kosa nambarany ministry ny fitsarana manoloana ny fivoahany lalàna mikasika ny ady atao amin'ny cybercriminalité. Tamin'ny 2013 izy zany rehefa natao ny projet ny élaboration zay samy niara-nandinika tao ka tamin'izay fotoana izay mbola tsy prise en compte ny code de communication zay mbola tsy mivoaka. Rehefa hita ilay izy fa hoe misy tsy mifanaraka amin'ny principes généraux du droit dia azo atao foana manao réforme. Zay ke ny anton'ireny texte be deaibe tonga ty ireny satria manao réforme rehefa hita hoe ty efa tsy miaraka an'ilay toetrandro tsony ty dia. Raha tsy ahivina, tamin'ny 20 ny volana Jona no nolanina atao amin'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mikasika ny ady atao amin'ny cybercriminalité. Efa nahazo avis favorable avy amin'ny HCC izany tamin'ny 20 ny volana Jolay lasa teo. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena hiakatra 1.7 faingo 4 miliara ariary ny fandaniana ataon'ny fanjakana raha ny voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina, izany hoe any amin'ny 17 faingo 800 ifekarany vola ampiasain'ny fanjakana io. Eo amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana isan'ny nomena lanja ny sehatry ny sosialy sy ny fanamboarana na ny fanarenana ireo fototra-fitrasa ankoatran'ireo tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina ny fandraisana ireo mpampianatra frama misy ray alina. Isan'ny lahara-pahameana ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina amin'ny fivoriana ny antenimieram-pirenena izay nanomboka androany. Fanadidina. Nahitso 7.7 faingo 4 miliara ariary ny fandaniana ataon'ny fanjakana, raha 7.3 faingo 4 miliara ariary izany teo aloha. Nambola manjavozava zatreto ny daty anatanterahana ny fifidianana kominaly voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina ny fikarakarana izany. Toy ny voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana, atao vandondra rano sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana, ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fanamboarana na fanarenana fototra-fitrasa. Eo amin'ny fanatanterahana an'izany, isan'ny ataon'ny fanjakana ho lahara-pahameana ny fanamafisana ny fiahiana ara-tsakafo, ny fanamorana ny fampidirana rano fisotro madio, ny fanohanana ireo hetsika mampiroborobo ny fananganana orinasa sy ny famoronana asa. Momba ny fitsinjarana ny fandaniana eny amin'ireo ministera kosa indray, miampy 4.3 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Ny an'io ministera io no ambony indrindra ny teti-bola fanampiana. Ho an'ireo ministera miany sehatra lahara-pahameana izay voarakitra ao amin'ny politika ankapobeny fanjakana, toy izao ny fitsinjarana ny teti-bola. Miampy 7 miliara ariary ny an'ny ministera ny fambolena sy ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. 7.20 miliara ariary ny fanampiny ho an'ny ministera ny azavavety. 9.20 miliara ariary kosa ny teti-bola nanampiana ny vola teo ampelatana ny ministera ny fahasalamana, ary miampy 7.30 miliara ariary ny an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena.
Akoatran'ireo ny ampy 20 miliara ariary ny teti-bola ny ministerany atitany ary teti-bola fanampiny mitetina hatrany amin'ny 40 miliara ariary no azo ny ministera ny fanajariana ny tany. Amin'ireo ministera misy 230 ny teti-bola ny ministerany taozava-bavety ihany no nahitana fienany. Teo amin'ny 40 sy 700 tapitrisa ariary izay fienany izay. Ny ministerany toe-karena sy ny teti-pivoarana kosa no nahazo teti-bola fanampiny kely indrindra. Ny ampy 700 tapitrisa sy 2 miliara ariary izany. Akoatran'ireo ministera sy androm-panjakana, nahazo teti-bola 400 tapitrisa ariary fanampiny ihany koa ny filakevitry ny fifampihavanan'ny malagasy. Mitangana hatrany amin'ny 50 miliara ariary ny vola ampiasain'ny fiadidianan'ny repoblika, betsaka kokoa noho io no vola ampiasain'ny fiadidianan'ny praiminisitra izay tafakatra hatrany amin'ny 140.10 miliara ariary raha toa ka tsy misy afa-tsy 7 miliara ariary ny an'ny anteny meran-doholona ary 30.2 miliara ariary ny an'ny anteny meram-pirenena. Niakatra hatrany amin'ny 17.800 ny teti-bola tany am-boalohany ity teti-bola mpanjakana sy mpanitsina ity. Natolotra ireo solombavam-bahoaka androany ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakana na sy mpanitsina. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa no anoizantsika an'ity fampahalalam-baovao ity. 20 tapitrisa dolara isa-taona eo eo ny vola ampiasain'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo eto Madagasikara. 400 taona ny vokatra katsaka ampimbava ny pomina vidin'ny PAM anampiana ara-sakafo anireo faritra sy mponina mila izany. Nisy ny atrikasa natao anatsarana ny fahafahan'ny mponina mivarotra ireo ambimbava anatsarana ny varim-piainana. Fanadihadiana Ilta Asinjo. 4 taona isa-taona ny vokatra ilain'ny PAM amin'ny tohana ara-tsakafo eto Madagasikara. Vokatr'izany ny sakafo any an-tsekoly sy ny fanampiana ireo olona any amin'ny faritra atsimo. Ezaka tao ny fampiakarana ny isan'ny olona voakasika izany fampanjariana ara-tsakafo izany. Ny vola lany amin'ny fifidianana entana eto toerana zao eo amin'ny million de dollars eo isa-taona. Izay no ilaina amin'ny fifidianana entana eto toerana. Ny tanjona aloha ny hoe miakatra any amin'ny 5,000 ariary le tantsaha afaka hividianana an'le afaka anaovana an'izay fiaraha-miasa fifidianana sakafo zay. Manoloana ny zava-misy eran-tany ny henany famatsim-bola ho an'i Madagasikara. Miezaka hatrany anefa ny PAM amahaolana ireo mila tohana ara-tsakafo. Il y a tellement d'urgence dans le monde, comme vous le savez, n'est-ce pas, la Syrie, la République centrafricaine, tout ça. Ça demande vraiment... Maloatra ireo vonjitaitreran-tany araka ny fantatsika, ny zava-misy any Syrie ary Centrafrika. Mila fanampiana lehibe avokoa izany. Lasa any amin'ireny faritra ireny avokoa ny ankamaroan'ny fanampiana. Eto Madagasikara kosa milamina, tsy hita loatra izany olana ara-tsakafo izany. Na izany aza nefa izahay dia miezaka hatrany amin'ny ady atao ary miezaka mafy ihany koa mitady ny famatsim-bola ilaina amin'izany, miaraka amin'ny gouvernement izay manampy amin'ny lafiny rehetra. Tout ça, bien sûr, avec le gouvernement qui appuie beaucoup à tous les niveaux. Manodidina ny 20 tapitrisa dolara isa-taona eo, araka izany ny fanampiana entin'ny PAM eto Madagasikara, na eo aza izany fienany ny famatsim-bola avy any Roma izany, miezaka ny ikasika olona manodidina ny 2 tapitrisa isa-taona eo, ity sampandraraha ny firenena mikambana miandraikitra ny sakafo ity. Nahitana fiakara ny 100% ny vidin'ny fitaovam-pianarana eny an-tsena, fanomanana 3 volana mialoha no entin'ny ray aman-dreny hatrehana izany. Na mbola amin'ny volana septambra sy oktobra aza vao hiditra ny mpianatra, efa manomboka manangona ny fitaovana ireo mampiana-janaka. Fanadihadiana mbola irantsika amin'ny Ilda Asinjo ihany. Kalitaon'ny fitaovana takin'ny sekoly ianarana, fanangonana tsikelikely ireo fitaovana ilaina, fialana amin'ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana amin'ny fotoana atombotry ny fidirana. Ireo amin'ny ankapobeny no antony mandrisika ny ray aman-dreny hividy sahady ny fitaovam-pianarana dian'izao 3 volana mialoha ny fidirana izao. Ity renim-pianakaviana ity efa 3 volana ihany koa no nanomanany ny vola entina miatrika izany. Nanomboka ao ve? 3 mois teo na izay nanomboka dia izao izy koa dia vidina indray mitambatra.
tsy mbola maro anefa ireo mividy avy hatrany araka ny fanazavan'ny mpivarotra mbola mampitany vidin'ny entana ny akamaroan'ny petsena amin'izao vanim-potoana izao. Tamin'ny tsy taona ity nahitana fiakarany avokoa ireo entana fampiasan'ny mpianatra sy ny anaty birao tety Analakely. Ini ohatra ny fikarany any eo amin'ny pourcent manodidina ny apatry ny pourcent iny karany. Nanomboka oviana ilay fiakarana? Raha fa nanomboka amin'ny izy ataony izy tao ihany ny fitomboan'ilay izy. Mandeha efa faraparana be ihany fa rehefa hiditra vakansa ohatran'izao ihany ny mpianatra miakatra foana izy. Fandoavana ireo sarany amin'ny fanoratana anarana any am-pianarana, fividianana ny kojakojam-pianarana, ny fiatrehana ny fiainana andavanandro, tambesatra amin'ny tokantrano ireo fandaniana ireo rehefa akatoky ny fidiran'ny mpianatra araka ny fanadihadiana natao. Tena nivon'ny banky mitombo ny tahan'ny fampindramam-bola amin'ny vanim-potoana toy izao. Mba ahafahany manomana tsara ny fidiran'ny mpianatra io dia bebe kokoa zany ny findramam-bola amin'izao fotoana izao noho ny hoe raha ohatra ka tamin'ny volana janoary na febroary. Amin'ny ankapobeny manodidina ny iray hetsy ariary eo ny vola ilaina amin'ny fividianana ny fitaovan'ny mpianatra mianatra amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Akoatra ny amaroan'ireo fitaovana ilaina, mampiakatra izany vidiny izany ihany koa ny kalitao takin'ny sekoly. Ho an'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana kosa, ny isan'ny kahie ilaina ihany no iankina ny vinavinan'ny ray aman-dreny. Miandry ny valiten'ny gouvernemanta ny Bureau national misana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC amin'ny fampidiana ireo mpitsoponenana any Andramodambo amin'izao fotoana izao. Olona 240 no mbola mitoby any Ambosary ary efa mandray ny fanampiana avy amin'ny BNGRC sy ny vokovokimena. Anatin'ny tranolay izy ireo no mitoby araka ny vaovao azo ary miandry ny fandraisan'ny fanjakana tanana ny fampidiana azy. Ary avetrany ny fanampanazavana. Araka ny voalarako teo dia tsy ny BNGRC irery no manao ny asa atao amin'ny resaka ny Andramodambo io fa ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana iray manontolo mihitsy fa ny BNGRC dia miezaka mandrindra sy mijery zany izay vahaolana azo atao dia efa nalefa amin'ny andriamatoministry ny atany moa zany lay vinavina na vola hoentiny any amin'ny gouvernemanta vinavina ny vola izay mitentina hoe eo amin'ny 50 millions de francs eo zany na alefa taxi borosy ireo olo ireo na itaterina amin'ny camion izay hofaina amin'ny ireo mpandrarahany an-toerana. Vaovavany amin'ny faritany kosa indray fantatra ankehitriny fa mila fanampiana ireo olona efatra izay nipoahan'ny sambo tany amin'ny Serana-tsambo ny Nosbe, tsabonany amin'ny hopitaly avokoa izy ireo ankehitriny ary miantso ny malala-tanana. Maratra hatrany amin'ny 80 ka hatrany amin'ny 90 isanjaton'ny vatana izy efatra ireo ary manaraka fitsabona izay sarotra dia sarotra noho ny fahavoazana. Mangataka fanampiana avy amin'ny malala-tanana arak'izany izy ireo. Trateaky ny mpitandro ny filaminana tany Fianarantsoa 900 Augustin Isola raindany amin'ny resaka kidnapping eto Antananarivo. Mbola tratrateny amin'ny kitapo fasiana ny vola angatahany raha kidnapping na fakana-kery ny 12 nanomboka ny taona 10 no nahavoapanga n'ity lehilahy ity. 20 tapitrisa ariary no tambiny angatahany isaky ny fakana-kery ny iray raha ny fanazavana azo. Moto iray sy fiara R21 no fitaovana ampiasainy amin'ny asa ratsiny ary trano iray any Ambojanary Tehiroka no fanafenany ireo alainy ankeriny. Mbola misy amin'ireo namany moa ny hoe andalam-pikarohana amin'izao fotoana izao. Androany no niakatra ny fitsarana Isola. Fanampanazavana. Vokatry ny fananganana ny cellule de renseignement izay toromarika sy baiko avy amin'ny andriamatoministry ny filaminam-bahoaka zany dia nitoy hatrany ny fitadiavana sy ny fikarohana an'ireo olona izay mpanao kidnapping. Nisy moa ilay vokatra efa hitanareo fa ity ndray zany vokatra vaovao nisy an'ilay olona antsoina hoe Saola izay efa namoahanay avidy recherche tratra tany amin'ny faritry Fianarantsoa tany Fanadina raha ny marimarina kokoa. Tamin'ny fanadihadiana natao anazy ny nahafantarana fa trangana kidnapping misy efa 12 no nataony nanomboka tamin'ny taona 14 ka hatramin'izao taona 14 zao.
eo amin'ny lafin'ny fampianarana vola mitetina 3 miliara ariary io ny tedi-bola nomeny ny fanjakana malagasy ho fandoavana ny vatsim-pianarana 10 volana ireo mpianatra malagasy any Chine izay efa ho 30 volana no tsy nandray izany. Tafiditra ao anatin'ny vola ihany koa raha ny fanazavana sy teny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ny vatsim-pianarana ray volana sy ny équipement andreo mpianatra eny Ankatso taorian'ny fangatahana dérogation spéciale no ny fampiatona ny fampiasana ny volam-panjakana ny folo ny volana jona lasa teo no nafana nandoa izany. Io fampiatona io izay tsy iverina raha tsy aoriany ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina. Raha ny fanazavana azo ihany koa ministera efatra no tokony foanana raha toa ka te amerina ny trosan'ny fanjakana malagasy amin'ireo université any Chine sy Frantsa izay mitetina 20 miliara ariary amin'izao fotoana izao. Raha tsy aivina misy 700 ireo mpianatra malagasy any Chine, roa amin'izy ireo no efa tafaverina eto an-tanindrazana. Amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray tsara tsodrano avy amin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball teny amin'ny lapam-panjakana ny Avlo izay hiatrika ny Afrobasket atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny Mahamasina ny ray ka hatramin'ny 10 Aogositra ho avy izao. Fanendatiana iarahantsika amin'ny Marjona. Teny lapam-panjakana teny Avlo no nitsofandrano ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny 12 taona eo amin'ny taranja basketball izay hiatrika ny Afrobasket ny voalokatra amin'ny 10 volana Aogositra ho avy izao. Izay no tarian'ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora Andriamosarso Zanisie. Teo ihany koa ny filohan'ny Fédération malagasy ny basketball sy ny filohan'ny Kokan. Ny tsodrano zava-mahery no nataony ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery azy ireo. Tsodranonareo raso ho anareo aleo alasa sy atateraka atsaka sy andava izay fanelinareo izay fandresena no tadiavintsika indrindrindra itaontsika natao milalao dia midika izany fa akaiky anareo ireo mpanoana anareo ny supporter reo akaiky ka dia inonay fa hitondra herilehibe anareo moa ny anaovana an'izany ny firenetsika. Rerentsika ihany koa no manao an'izany eto amin'ny firenetsika satria firenena maro zany folo no andray anjara dia mivelatra fa ampiseho filalaovana mendrika, toetra mendrika indrindrindra nareo eo fanamadiarana zany dia raso indrindra ho anareo rehetra zany indrindra ho an'ny milalao zany amin'io fifaninanana io. Tetsik'ilan'izay dia nanolotra fahatsiarovana ho an'ny filoham-pirenena ihany koa ny mpilalao malagasy. Manandanja ho an'ny firenena malagasy izao fandraisantsika anjara eo amin'ny faninanana iraisam-pirenena izao ary nanolotra fanamiana roa samihafa ho an'ny ekipa pirenena malagasy ihany koa ny filoham-pirenena. Teny Avlo ihany koa no namoahana ny anaran'izy 12 miralahy izay andrafitra tanteraka ny ekipa pirenena malagasy sy hiaro ny voninahim-pirenena amin'ity faninanana ity. Dia eo raha ty arivo Vilio, Tsiarasoa Brian Deloro, Rabal Juillet Kiady Mahery, Randriamampionina Eli, Rakoto miaramanana Leonel, Rakotson Saïd Ahmed, Ramanampy Soedi Franco, Ranaivo manana Asina, Rajaniaina Orlando, Kevin Gilbert, Rakoto malala Yann ary Razana Mahenina Kiady izay kapiteny d'ekipa ny reto latsaky 12 taona ireto. Anao zay hoafan'izy ireo amin'izay fananam-pirenena izay ary tsy maintsy hijanona eto Madagasikara ny amboara volamena amin'ity andihany manaraka ity. Any ivelany raharaha Proche Orient manaky ny ampisatra ny ady ny Israeliana io arivo io hatramin'ny 100 ariva any atoerana ny maraina teo lasibatry ny sekoly iray any firenena mikambana tao avaratry Gaza miditra amin'ny andro 17 ny ady eo amin'ny tafika Israeliana sy ny Hamas tafakatra 700 arivo no maty 300 amin'izy ireo dia ankizy avokoa ireo sivily hatrany no hiarany herisetra fanadadina iarana amin'ny France 24. Mamofopofona fampitsarana ady ao Gaza, tsy mbola mitsahatra nefa ny herisetra io maraina io daroka bomba Israeliana. Toeram-pianarana namboary ny vondrona iraisam-pirenena tao avaratry Gaza no lasibatra. Vokany, Palestiniana sivily miisa 40 no indray namony ainy, 10 mahery no naratra tao amin'ity sekoly ity. Ity farany izay lasa toerana fialofan'ireo sivily tao Jabalia, taoriany ny fampitandremana nataon'ny tafika Israeliana amin'ny siny ny fandarofana bomba ao amin'ny toerana misy azy ireo. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy nataon'ny tafika Israeliana.
noho ny fisian'ny fitaovam-piadiana miafina ao anatin'ity sekolony ONU ity raha ny fampitambavao avy amin'ny gouvernemanta no nikendren'ny tafika israelianina izany. Tsy vao izao no hoe sekoly no ianjeran'ny bomba hatramin'ny fiandohan'ny ady teo amin'ny tafika israelianina sy ny Hamas. Hatramin'ny fipoahan'ilay fitoerana tokana mpamokatra herinaratra tao Gaza omaly dia sahirana ny mponina. Atahorana ihany koa ny famatsiana rano any an-toerana. Mitaraina ny mponina noho izany noho ny fahasarotany fikarakarana sakafo. Ity lehilahy ity izao mitaraina fa efa niandry adiny 3 amin'ny filaharana, tsy misy aza andrahoana sakafo, tsy misy entony, tsy misy rano ao aminy. Raha ny fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra, tsy afaka ampiasaina ity fitoerana mpamokatra herinaratra ity mandritry ny herintaona. Etsakilany, mitohy hatrany ny fanelanelana ara-diplomatika tarihin'i Egypta. Anio, andrasana ihany koa ny fivorian'ny kabinetra misahana ny fandriampahalemana israelianina. Tapitra ny fampahalam-baovao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia manome fotoananao indray amin'ny valora sasany ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko.